Ny andron iny 4 febroary lasa iny moa dia nafonja ny afatra izay nambaran'ny solombavam-bahoaka ny Mahajanga Andriamatoa Afakandro Kristian. Toy izao moa ny hafatra izay nambarany tsy misy ny mandrakizay izany eto fa ela sy maharitra ka arabaina zokibe malama tsy maty amanaina. Nasehonao ny mahapatrioty anao ary mino afa mahazakadona ny rehetra. Engane tsy sarimbavina sarandahile fa eto rehefa tonga ny farany ka samy hosahy taraka fanovana miaraka. Izany moa ny hafatra lalina dia lalina izay nambarany ity solombavam-bahoaka ity. Tompoko vavy sy tompoko lahy, mialohany hidirantsika amin'ny resaka izay fanaovantsika moa dia mbola toy ny mahazatra antsika foana aboneny chaîne-natsika ary asio j'aime ny vidéo, indrindra aza adinona ny mametraka ny komantera. Ndeha aloha hidirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany, mialohany herisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ary ny chaîne-natsika. Tsy miafina amintsika satria ny arahana hita sy ny arahana ny hena izany ny zavatra nalazany omaly moa dia resaka fety ny vehivavy sy ny fankalazana izany andro ny 8 marsa izany. Fitovianjo sy fizakantena ho an'ny vehivavy sy zatovovavy rehetra. Tany amin'ny distrikany Ambatondrazaka iny moa dia filaharambeny tety tanàna tao anatin'ny rotsakorana no nanamariana ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zony vehivavy tao amin'ny komina Ambanivohitra Ambandrika distrikany Ambatondrazaka ny andro ny 8 marsa 2024. Tsikitsiky hafaliana dia mirindra ireo no nameno arabe ka nitarika izany ny ramatoa vadiny ben'ny tanàna ary nanotrona azy ireo ny ben'ny tanàna sy ireo ray aman-dreny ary olona manankaja sivila sy miaramila. Tsy nijanona tamin'izany filaharam-be izany ihany anefa fa nitohy tamin'ny fampisehoana talenta nataony ireo fikambanam-behivavy isam-pokotany ny hetsika ka nalaina ny hisaraka ny rehetra. Raha ny fantatra ihany koa dia nanao fambolen-kazo izy ireo ny alakamisy 9 martsa lasa teo. Izany moa ny tany amin'iny distrikany Ambatondrazaka iny ny amin'ny fankalazana ny fetim-behivavy na hoe androny izany 8 marsa izany. Nafinahitra ka tena nafinahitra tokoa ary hitantsika amin'ny reto sary ireto izany zavatra rehetra izay voalazantsika izany. Mbola resaka andro ny 8 marsa hatrany nisy ny hetsika natao teo anevon'ny primatiora ny ombonana tamin'ireo vehivavy rehetra. Lapany mahazo arivo fa 8 marsa 2024. Tontosa tao amin'ny lapam-panjakana mahazo arivo ny hetsika fanamariana ny 8 marsa ho marika ny fiombonana amin'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny zony vehivavy. Tonga nanome voninahitra izany ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta Antsainy Kristian ary ireo vehivavy rehetra ao anivon'ny primatiora sy ny rantsamangaikany. Nisy ny famelabelarana sy ny fizarana trakefa maro samihafa teo amin'ny samy mpiara-miasa vehivavy manodidina ny lohahevitra nasional hoe ny fitovianjo sy ny fizakantena ny vehivavy sy ny tovovavy rehetra. Nizara torohevitra tamin'izy ireo kosa ny Prime Ministre tamin'izany ho entina hanamafisana ny fandraisana andraikitra sy handavorariana hatrany asa fampandrosoana ny firenena. Tsy nadinony ihany koa ny nirarisoa ho azy ireo. Izany moa ny teny amin'ny lapany mahazo arivo ny mikasika ny andro ny 8 marsa hatrany. Fa ny teny Antananarivo renivohitra tamin'ny boribory-tany fahadimy kosa dia mofomamy 5 metatra. 5 metatra ny halavan'ny mofomamy izay nentin'ny ramatoa hanitry ny ala ilay vadiny député Raolodina nentina nanamarihana ny andro ny vehivavy na hoe andro ny 8 marsa. Isan'ny goavana izany mofomamy izany izay niarahany izy ireo ny salahy tamin'ny vehivavy tao amin'ny boribory-tany fahadimy. Nafana ny fety ary nanao akanjo maitso mitovy avokoa izy ireo. Ity hetsika ity dia notontosaina tao amin'ny sehatra maitso anala mahitsy. Maro amin'ireo olona izay mpaneho hevitra tao anatin'ny tambanjotra moa nilaza ny hoe hafa ihany ny miaraka amin'ny Naivo Raolodina sy ny vadiny, hafa ihany moa ny miaraka amin'izany solombavam-bahoaka ao amin'ny boribory-tany fahadimy izany satria anisan'ny miavaka foana i Naivo kely ary anisan'ny tena nahagagany maro moa izany mofomamy 5 metatra izany. Rehefa voalazantsika sy voaresadresaka antsika moa ny mikasika ny andro
andron'ny valimarsa na hoe andron'ny vehivavy zany dia andeha ary sika hilaza ny trangan-javatra hafa indray. Ravany afo fiara sy ny trano, fiara sy trano iray no maiky ilany afo tany Soamanandray. Feona vanja mitsefitra no nanaitra ny tompo-trano ary nahitany fa may ny fiara ka nampandreny zanany sy ny manodidina izy saingy taorian'izay efa ny hitatra nahazo ny trano ny afo. Kila avokoa ny entana sy ny biby fiompy, marihina fa tsy nisy ny ainana fohina naratra ary efa misokatra ny fanadihadiana mikasika izao tranga izao. Izany moa ny loharanom-baovao izay hita tao amin'ny pejiny CRJ Antananarivo koa dia zareo kely aminareo ato anatin'ity chaîne ity. Namoaka ny fanehoan-keviny tao anatin'ny pejiny moa ny lehibe ny mpanohitra na hoe solombavam-bahoaka ny Toliara tsy iza moa izany fa Andriamatoa sy teny Randriana Soloniaiko mikasika ny andry Nirina Rajoelina moa ity fanehoan-kevitra izay nambarany sy teny ity. Tapaka efa ho folo andro mahery ny RN 10 izay mampitohy any Fort Dauphin sy Toliara mandalo any distrikany Ampanihy. Tafakatra hatrany amin'ny iray alina ariary ny litatry ny lasantsy raha toaka miakatra 20 isanjato ka hatramy 50 isanjato ireo entana ilaina andavanandro. Raha tsy ahivina nefa ho ity lehibe ny mpanohitra ity dia voadimy andro monja ny filoha andry Nirina Rajoelina no tonga tany amin'ny distrikany Ampanihy io. Izany hoe anatin'io fahatapahan-dalana io hisy vahaolana ho raisin'ny fitondrana ve sa hiandry ny famindrampon'Andriamanitra mba hanamaina ny lalana. Izany moa ny fanontaniana tao anatin'ny fanehoan-kevitra izay nambarany ity lehibe ny mpanohitra Andriamatoa sy teny ity. Ny andro omaly ihany koa no nilazany ity solombavam-bahoaka sy teny Randriana Soloniaiko ity ny hoe tatitra ny tena zava-misy eto Toliara voalohany. Maro ny vahoaka tsy nahazo izany vary iray gony izany hitaram-pitso ny asa hoe hafatra izay nambarany ity solombavam-bahoaka ity. Ny tamin'izany andro izay nilazany sy teny ny tatitra ny tena zava-misy ao Toliara voalohany izany moa no namoahany sy nanambarany ireto tsara hitantsika ireto izay ahitana rano miditra any anaty trano ary ireo solombavam-bahoaka izay manitsaka izany rano izany. Ny resaka mikasika an'izay sy teny Randriana Soloniaiko zay moa isika dia hiresaka mikasika an'ity solombavam-bahoaka ny Mahajanga ity isika izay ilany tamin'ny anaran'ny vovonana firaisan-kina. Tsy iza moa izany fa Andriamatoa afakandro Kristian. Be dia be moa ireo olona maniratsira sy manatsatso an'ity solombavam-bahoaka ity ao anatin'ny tambajotra no izy hita ny vory niaraka tamin'ireo filoham-pirenena sy ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta tany Mahajanga. Ao moa ireo milaza ny hoe tena hampamadika palitao ity ary tonga vasaina ianareo vahoaka ny Mahajanga izay nifidy an'ity afakandro Kristian ity fa tena miaraka amin'ny fitondrana izy hoy ireo olona izay maneho hevitra sy maniratsira ao anatin'ny tambanjotra Facebook. Na dia eo aza izany rehetra izany dia ny hafatra mentefa ho an'ny vahoaka ny Mahajanga moa dia ny hoe tsara io solombavam-bahoaka io ary tsy diso safidy ianareo nifidy an'izany afakandro Kristian izany satria anisan'ny olona izay tena sahy izy ary anisan'ny olona izay tena manana finiavana sy fitiavana hampandroso an'izany Mahajanga izany. Ninonina izay filazan'olona izy, ninonina izay filazan'olona anareo fa tsy very ianareo Mahajanga nifidy an'ity Andriamatoa afakandro Kristian ity. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny video antsika koa dia makasitraka anareo na vitanay hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy. Zay fa tsy halavianay ny resaka hametra veloma izahay, veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy, veloma ary tompoko lahy, veloma tompoko vavy.